Voapetraka teny anivon'ny fitsarana fandravana didy androany alatsinainy ny fangatahana fandravana didy ho an'ireo voalaza fa meloka tamin'ny raharaha Apollo 21 araka ny fampitam-baovao amin'ny maître Mamy Radilofé, mpisolivavany Aina Razafindrakoto, anisan'ireo noelohana ka voasazy hanao asan-terivozina. Araka ny lalàna moa dia manana hatramin'ny alarobia izy ireo ahafahana mametraka ny taratasy fangatahana fandravana didy. Mba ahafahana mandrava ny didina avoaka ny fitsarana Adeloka Bevava dia nanambara ny maître Arlette Vanmadio fa isy ny fangatahana izy ireo manokana amin'ny tsy fanajana ny zon'ny mpiaro, ny fanamelohana ny tsy manatsiny ary ny tsy fananana porofo mazava. Efatra tamin'ireo voapanga fa nikasa hamoan'ny filoham-pirenena moa no nahazo sazy mavesatra. Anisan'izany i Paul Ravanoarana izay voasazy hanao asan-terivozina 20 taona, 10 taona ho an'i Aina Razafindrakoto sy Philippe François ary 10 taona ho an'i Voangadrianandrianina. Nilaza ihany koa anefa ny ministry ny fitsarana Imbikera Laza androany alatsinainy fa mahaleo tena tanteraka ny fitsarana mikasika ny raharaha ary tao anatin'ny fanajana ny zon'ny voapanga no nizora ny fitsarana. Efa afaka misitraka vaksiny adina amin'ny Covid-19 Pfizer ireo mipetraka eto Antananarivo sy ny manodidina araka ny nambaran'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka androany alatsinainy. Rehefa feno 70 taona na mihoatra dia afaka misitraka ity vaksiny ity. Fatra roa moa no atao aminy izay mifanelanelana 3 na 4 herinandro. Ny 12 Novambra lasa teo no nandray Pfizer fatra eo amin'ny 4 etsy eo i Madagasikara. Nisy ny pitsopitsony ara-teknika sy maintsy nalamina ka nahatara ny fanaovam-baksiny araka ny voalaza ny tale jeneraly misahana ny fitaovana sy ny fitsaboana ny Dokotera Rado Razafimahatratra. Vaksiny miisa 3 izany hatreto no misy eto Madagasikara dia ny Johnson & Johnson, ny Sinopharm ary ny Pfizer. Malagasy miisa 5,5 no efa vita vaksiny hatramin'ny 17 Desambra. Ny fanjakana nefa mikendry ny hanaovana vaksiny olona iray tapitrisa alohan'ny faran'ny taona 2022. Tsy mbola misy eto Madagasikara ny tsimikaretina coronavirus amin'ny endriny Omicron sy Delta araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka. Hatreto aloha dia ny karazana Beta sy Alpha ihany no voamarina fa misy eto Madagasikara, hoy ny Dokotera Rado Razafimahatratra, tale jeneraly misahana ny fampitaovana sy ny fitsaboana eo anivon'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka. Efa misy ny fangalana singa hamantarana izany, saingy mbola tsy nahitana endriky ny coronavirus hafa hatreto hoy hatrany izy. Efa misy ny fitaovana anaovana ny fitiliana saingy tsy maintsy hamarinina amin'ny teknika efa nisy izany, hoy ny Dokotera Manuela Vololniaina, taleny ny fanaraha-maso ny fahasalamana sy ny fanaraha-maso ny valana retina ary ny famalina botana.